Ankafaliana indray toko vavy ny miaona amintsika rehetra ary ny tokatrano tonga sy indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitry ny matv manasa antsika ampananjarana izay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao anaraka ny andindim-baovao hatramin'ny farany. Avetrany dia amin'ny pejy sosialy nanatanteraka fitokonana ho fanairana ny tompon'andraikitra manoloana ny fikasana ny teratany Sinoa Akantany efa noajarin'izy ireo antaona maro ny ponina amin'ny cité des cadres de l'armée de l'air ao amin'ny Fokotany Ampandroana commune Ivato fanadidina. Ponina ao amin'ny cité des cadres de l'armée de l'air ao anatin'ny Fokotany Ampandroana commune Ivato ireto manao fitokonana fanairana ny tompon'andraikitra ireto. Antony manay amin'ny fikasan'ny Sinoa Akantany izay efa noajariana 20 taona sy 30 taona mahery izy ireo. Tokatrano misy 5 ao atoerana no voakasika amin'izany. Misy eo lany ny ayay tao amin'ny roponina taoriana ny fidinana fotsiny nataony teratany Sinoa izay nanao fandrefesatany ny teny toerana ny alakamisy 14 marsa teo. Efa nisy feo heninay zany fa omena soje koa le tany izay nisasaranay eto amin'ny 17-14 asy ary efa nisy nandrefy ary io tany io indrony verina nandrefa an'io tany io zay zany zavatra mampahelo anay voaka madinika. Raha ny fanazavana efa nanao ny dingana fahana mahazo ny tany amin'ny fanjakana ireto ponina ireto ary nisy apany amin'izy ireo nefa nahazo titra ao kosa ireo mbola andala ampiandrasana izany satria voatsela akory izay dia tonga dia tia toerana ny avy amin'ny sampandraraha ny fananantany sy ny fandrefesatany nanao fitsirena fotony. Nampatsiahy ny fanomezan-tokony nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fiandohan'ny taona mahakasika ny fanomezana ny tany ho an'ireo izay nanajary izany ireto fokon'olona ireto. Fa zahay eto dia fianakaviana miaramila daholo. Miaramila tompoko dia manana zoa angataka tany 2 hektara ka hatramin'ny 5 hektara. Nefa ny zonay tsy azonay fa ny kely anananay koa aza mitady hoesolona aminay. Zay ny zavatra mampalahelo anay. Dia mba alefa aminareo manam-pahefana sy aminareo mpitondra ny firenena malagasy ho ahoana ny voaka madinika kely zay mba tokony ananajara masoandriny no ilikilika andray raha fa misy ny fahatongavan'ny vahiny avy any ivelany. Raha ny fanazavana tany amin'ny taona 20 nanomboka ny findramonina sy nanajariny tety atoerana ireto voaka ireto ary ny aloha izao fetsiketsihana izao dia efa nisy teratany Sinoa nametraka piquet ho famaritana ny tany ny taona 13 izay efa notoerin'ny vahoaka tamin'izany fotoan'izany. 3 volana teo eo izay no efa niverina indray ny feo amin'ny fiverenan'ireo teratany Sinoa.